tonga soa tao amin'ny MCTV. MCTV na ihany koa hoe Madagascar Christian Television dia plateforme iray izarana aminao horonan-tsary fampianarana, fampaherezana. Iarana amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa avy eto Madagasikara ary ihany koa avy any ivelany. Efa misokatra ihany koa studio ety ankazotokana Antananarivo andraisana ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa ary ihany koa anaovana ireo tournage. Araoazy Ifandarana vavaka ho anao iarana amin'ny pasteur Ginoza. Dia mino izay fanteny tomonina ho amin'ny isam-pianakaviana dia izy fiatsaika ity taona ity dia taona ny fampetsahana ary ametraka anao amin'ny toeran'ny mpanapaka Andriamanitra manomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana desambra ny fiainanao dia voninahitra voninahitra. Ny fandarana miaina finaritra miaraka amin'ny fanahy masina iarana amin'ny pasteur Nenzo. Possible tsara ny miaina finaritra miaraka amin'ny fanahy masina rehefa manana azy ao anaty. Ho feno fanahy masina ny isika ianao ary iaina finaritra miaraka amin'ny feno voninahitra. Fandarana fantarony marina izay arahanao amin'ny andrinirina feno masina. Fa mamporisika anao, mampahery anao mba haharitra ianao ao anaty. Jesosy ihany no mahay manafaka anao, mila mibebaka aloha dia zay vao mino sy mandray azy. Fandarana heron'ny finoana izay arahana amin'ny pasteur Aintsora Zafimandrafy. Finoana izay ao anatiny dia entina maharesy izao tontolo izao. Fa ny finoana afaka mitombo, afaka miaina. Ny finoanao no manokatra vagavaganao anao ary tonga anao tafiditra amin'ilay planina n'Andriamanitra ho anao manokana eo amin'ny fiainana. Misy ihany koa ny fandarana renim-pianakaviana mandresy olana iarahana amin'ny pasteur Lucira Zafindrakoto. Ianao Jesosy Kristy ilay tia sy ilay tianao. Amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ilay tia sy ilay tianao dia manoatra noho ny mpandresy ianao, manoatra noho ny mpandresy ianao, manoatra noho ny mpandresy ianao. Inona moa ny tombontsoa azo ny fanjakan'Andriamanitra raha naharesy ny olana ianao kanefa tsy tonga any an-danitra? Inona ihany koa moa ny tombontsoa azo ny fanahinao raha naharesy ny olana ianao kanefa? Fandarana toliaroan'i Kristy iarahana amin'ny pasteur Nardiaraoe. Androany dia nataon'Andriamanitra ho fanasina ianao, nataon'Andriamanitra ho fahazavana ianao, hitondra fahazavana ho an'ny hafa. Na andreanao Andriamanitra ary vonona nomenao fiainam-baovao Andriamanitra, vonona nafaka anao Andriamanitra amin'izay zavatra mety mandroanao. Ary ny fandarana Atanyrano izay arahanao amin'ny tenako Joana Ratanakoto. Fa misy ihany koa ireo fandarana fampaherezana iarahana amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro. tsy mahavita tena lavitra anao, tsy mahavita tena irery afa milana. Manana ireo mitazana tratrarina dia zavatra ho ampiasaina. Koa manasanao ary anaraka sizana MCTV.mg anarahanao ireo événement, actualité, fijoroana vavolombelona, fampianarana sy fampaherezana amin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa nefa mitovy tanjona. Hitaona fanan'olona ao amin'i Jesosy ary hahatonga kristiana ho tena kristiana mpianatry Kristy.